avy hatransika dia tsy andry ilaintsoa satria efa marobe ny afatra izay voaray eto am-pilatanana anatin'izany dia ifandimby amaky eto izay sy ny rahalahy mahery Abednego Azaria. Ny afatra voalohany dia hoe Jehovandriamanitra anisoanao mama, aleo mama aloha mba mijanona fa malahelo anao izahay, hiezaka za manokana mama, tsy mandeha mama fara ihany. Zany ray ianao fara. Tainy Jehovah, mamo tena resy lahatra ny fahamarinana tanteraka izay dia mianaka kely ny tena mahita faliana ny fiainanay mamo, mahatrotroy ambavaka mba azo vola aho avita zavatra fa mivarotra no asako dia ny tompo hitay anao. Tanteraka aminao ane izay rehetra iriny fonao. Amen. Salamo, satrinay ny ahen'ny feonao foana kanefa ny tanjona dia ny malagasy rehetra mba hiakatra any an-danitra sy hovovonjy. Florence avy tena Lamahitsy. Jehovah nisoanao ohatrin'ny ilay CD, ny hitako fa olona dia tsisy afa-tsy ny fanitarana ny radio ihany satria ny akamaroan'ny olona dia radio no ananany. Marina ihany koa zany. Dia ohatrin'ny olona CD zafady. Ny CD mianso amin'ny telefony io izy avy eo rehefa mirava ny CD aty am-piangonana. Le hoe misy ny toriteny sy ny resaka ozona reny toriteny 10,000 ariary. Fa ny makasika ny fandaran'ny paikadiny satana le voalohany teo ka hatramin'ny Facebook iny ariary satria adiny 3 izy sady misary. Mampaminany eo malahelo izahay raha miala eto mama fa aleo eto ihany fa aleo ny radio no ezahana alefa lavitra. Mampaminany sy jaona lehilahy mahery raha feno avy ety hivato ihany. Ia, misaotra besaka ananzy amin'izany hevitra tsara be zany. Salama mama sy ireo mpiara-miasa rehetra amin'ny radio feo lanitra dia misaotra ho tahin'i Jesosy amin'ny fitiavana malagasy satria dia very izahay raha tsy nisy anareo ny tory dia tapaka le SMS ny eto ny tory fahamarinana angambany. Salama tompoko, no arin'Andriamanitra ve ilay mpanjakan'ny fahamaizinana zafady? Mbola sy fantatro mihitsy aloha zany iny. Mbola sy fantatro iny fa ho fantatra ihany manaraka. Jehovah nisoanareo raha andeha hitety faritra ihany dia aleo atao isaky ny faritra 2020. Za dia vonina anampy anao René aty Mahazo Arivo. Misaotra besaka ny René, misaotra besaka ny amin'ny rehefa hitety faritra dia sy maintsy izy rehetra ka. Ia. Salama tompoko, ny anara Losifera ve Losifera mihitsy tamin'izy mbola tany an-danitra izy mbola anjely izany? Ay, ny anarany Lucifer. Zany hoe hafa zany anarany amin'ny lanitra. Tany an-danitra fa izy vao niala avy tany. Sy Lucifer ny anarany tany an-danitra fa izy nivadika tamin'Andriamanitra no satria izy tany mpitondra fahazavana. Dia amin'ny fiteny lanitra manko ny anarany tany fa sy amin'ny fitenin'olombelona. Fantatsy izy vao nasono hoe Lucifer dia nasono hoe Lucifer. Afatra manaraka. Salama tompoko, raha ny hevitra manokana aloha dia aleo mamampaminany hijanona eto Antananarivo ihany. Malahelo be za raha tsy ahen'ny feo mama mivavaka ho an'ny mama za mba hijanona eto tana Edmond avy ety Anjanahary ihany. Misaotra besaka anao ary. Jehovah Andriamanitra ane anafieranao mandrakariva mampaminany eo izay fanapakevitra raisinao dia ankasitrahanay avokoa ary ny tompo anampy anao amin'izay ataonao rehetra. Misaotra besaka. Avatra manaraka, Jehovah nisoanao mama sy lehilahy mahery jaonina mba mangataka ihany koa izahay aty miadan'Andriana 70 kilometatra miala avy eo Manjakandriana miana Atsimo Lisy ihany misaotra tompoko. Aza fafana mesaziny ia tsara n'izany ny olona any miadan'Andriana. Zany te eo amin'ilay olona avy any miadan'Andriana mba satria tokony isy fiangonana fa ilay olona tsy hita. Fa ho anareo any miadan'Andriana zany dia afaka mitady trano nareo izay ahafahansika mivavaka. Dia rehefa mitety faritra za dia tsy maintsy tonga any miadan'Andriana za.
Jehoandriamanitra ania nisoany mpaminany Jehovah raha hitety faritra ihany ry dia aleo mba miangavy mba any amin'ny faritra atsimon'nosy no hotsidiana sa ahoana hoy ianao? Ie izy rehetra ka izy rehetra mihitsy fiadanana ho anareo ahita fitisitraka amin'Andriamanitra ne ianareo. Raha sahalampoka aloha dia tia tena be za raha mitazona ny mama eto tanahy fa tena tsara sady mahafaly raha olona marobe ny tonga amin'ny famonjena ingani mba hitanjozotra hiaraka ho any an-danitra isika rehetra. Amen zany. Salama tompoko, mba afaka azavaina amin'ny atsipiriany tsara ve tompoko ny atao hoe miverin-dalana azafady indrindra. Afaka azavaina hoe zany hoe ny olona zany nanomboka nanom-pony any tompo iny zany hoe tsy zao tontolo zao tsy zany nanomboka ny foronany araka nazavaina teo dia efa tao ambany fanapahan'ilay ratsy dia nanomboka tany amin'ny Damaseva zany no nalainy Lucifera ankeriny zany tsy zao tontolo zao ty. Dia isika nefa zany izy sika zay efa nanompo an'Andriamanitra no afaka nivoaka tao anatin'ny lalina tao anatin'ny aizina lalina zany no miara-mandeha amin'Andriamanitra zany hoe tahaka ny Enoka zany miara-mandeha amin'Andriamanitra dia nahita fitsita amin'Andriamanitra nanompo an'Andriamanitra nahita fiadanana angamba tsy misy olona sy nahita fiadanana niaraka tamin'Andriamanitra zany fa na misy aza niady dia zaka ihany la izy satria manampy foana Andriamanitra ao anatin'izay. Dia tatsy arina amin'izay zany isika zany zany hoe ny miaramila ny aizina zany Lucifera ny Satana efa besaka. Isika nefa zany mba olan-tsongaina tao anatin'ny maro. Dia andeha ho any an-danitra dia isika zay satria io fanompoana ansika isan'andro ane io vavaka ataonao io dingana fahanao mankany an-danitra fiazakazana mankany an-danitra dia amin'ny fotoana indray zany ny olona anankiray miverin-dalana dia ny atao hoe miverin-dalana dia miverina ilalana zany hoe raha ohatra zany ka andeha ho any an-danitra dia niala niverina azonao le izy ohatrany hoe olona iranao mankany an-tsena dia aveo dia miverina ho azy sisy ninona azo ny tany fa niverina izy ny olona mankiry izy miverina dia tahaka an'izany zany ny olona niverin-dalana izay tsy ho isy famonjena ho azy intsony satria fatoran'ny Satana zany izy efa any amin'ny Satana daholo lisitra. Le olona niverin-dalana tsy misy famonjena ho anazy intsony zany manomboka amin'ny 15 ny volana janvier araka ny lazainy Lucifera tanaty fijoroana vavolombelona dia isy hery manokana misy amatorana ny sain'ilay olona verin-dalana hoe aza mivavaka any fa mivavaka ao raha tsy manam-pitiavana, aza mivavaka any fa ny ao ary mesara velatsy, aza mivavaka any hitanao zany ampidiran'ny Lucifera sainy rasy tahaka zany izy ka ny atao hoe olona miverin-dalana dia miverina amin'ny miverina lalana. Raha ho any an-danitra zany izy dia lasa miverina tenantenany izy dia izy miverin-dalana igny zany tsy ao amin'ny tompo nitsony izy amin'ny fotoana ialany amin'ilay ialany amin'ilay toerana izay nisy azy taloha. Raha nandeha tamin'ny fahamarinana ohatra hoe mivavaka tamin'ny fiangonana kristiana miaravavaka izy nefa nalala fetin'ny fahamarinana zany ohatra hoe fetin-drasakazo ohatra fety fito dia miverin-dalana izy zany hoe niala tamin'ny fahamarinana izy dia lasa nandeha nanompo an'ny Satana indray zany na dia hoe tsy niverina nanompo sampy ary izy fa rehefa niala tamin'ny fahamarinana dia niveriny lalana dia tonga dia raisiny Lucifera ary tena fifaliana lehibe ho an'ny Lucifera mihitsy zany satria Andriamanitra ny tena fifaliana lehibe any an-danitra ampanota anankiray bebaka dia Lucifera ihany koa fifaliana lehibe ihany koa ny an'ny Lucifera sy ny miaramila ny mahita zanak'Andriamanitra anankiray miveriny lalana. Ia zay zany. Avatra manaraka miaraba mama tsy tratranay le amin'ny lahady lavitra sady sahirana izahay inona no tokony ataonay izay nefa te hibebaka efa nanao FB adino ny code alpha. Tsisy fotoana intsony tsisy fotoana intsony raha sy amin'io ihany satria za tsy afaka amorona io rehefa nangatahana be tamin'Andriamanitra fa raha lavitra nareo dia afaka mandray nareo izahay ohatra hoe tonga zoma nareo dia mivantana tsy amitoby tsy amin'ny fiangonana kristiana miaravavaka ny zoma alina dia misakafo dia ny sabata mamonjy sabata dia ny lahady moa zany fajikana dia lahady hariva zany nareo afaka matoreo ao am-piangonana dia lasinainy zany nareo afaka mody raha ohatra ka lavitra dia zay zany hitako hoe famonjena. Raha ohatra ka tsy misy olona ivantanana misy olona ivantanana moa tsy maninona fa famonjena fanahy io zany. Tany tompo mama mpaminany sy lehilahy mahery Jaona sy lehilahy mahery Azaria mama dia izy indray zany no mpanjakan'ny anjely rehetra solon'ny Lucifera. Mikael.
Arkanjely Mikaela. Ono atompoko inona indray ny fandaharana anao ao fa za mantsy sy maheno radio fa lasa ny karamaty maeva tanàna eto ambavaka zay mama mpaminamba mitady vola ty alavitra ty hoy Zakary de mihaino fandaharana tsara dada Leo hoy Zakary. Ka tsy hita izy raha moa zany tsy mahenoko inona itenako ananjy hoe fandarana ohatr'izao ny aty fa misaotra anazy nandray anjara na dia lavitra azy. Salama tompoko, inavy ny loko tsy azo anaovana azafady? Ny loko tsy azo anaovana zany dia ny mainty sy ny mena dia ny marron dia ny volondavenona, ny gris moa zany ny volondavenona sa hafa mihitsy ny volondavenona? Gris. Jehovah nisy soanao mampaminany sy lehilahy mahery jaune. Za mama efa nanapa-kevitra ny verina dia ahoana zany tsisy hevitra intsony ve zany miamiko satria ny verin-dalana. Efa nanapa-kevitra anao zany iverina dia tonga dia miverena fa aza miemotra intsony fa tavela eo ianao. Raha vao miemotra eo ianao zany dia efa any ianao zany tavela any. Fa ianao efa miroso dia miroso hatramin'ny farany zany dia manonitra. La miezaka ianao zany miazakazaka amin'ny fanompona mihitsy nantoandro na alina manonitra ny fiverenandalina teo aloha. Finaritra miary ihany mama mpaminany io tianay ianao raha eo foana saingy ny malagasy rehetra no mila famonjena ka ny fahaizana mandamina no entina miady. Jehovah Israelany anisy soanao mama. Jehovah iaro anao mama mpaminany dia ho lasa lavitra ny mama amin'ny fitorinana marina. Mirary soanao mama amin'ny fitorinana marina dia anambatra heritsika mba andresena satana satria ny vavaky ny marina dia mahery indrindra. Ity misy firarian-tsoa anao mama mpaminany. Mifalia amin'ny Jehovah ny olo-marina satria miaro anao Jehovah. Debora avy aty feno manana mahazo arivo ihany. Misaotra besaka e. Tainy tompotompoko ny malagasy dia maro be mihitsy dia voafetra amin'ilay isa hoe 144,000 ihany ve tompoko no voavonjy? Sy voafetra ka. Sy voafetra fa ezaka. Sy voafetra fa tsy narany malagasy rehetra mihitsy fa hoe ahoana ny ahatanteraka an'izany dia izay ilana fanampiana besaka aminareo mpieno zany mba vonjeo ny fianakaviananareo mba halaky ihany koa zany ny famonjena olona. Salama tompoko, zao dia manana olana dia efa nanala zaza ary ny fanaraka zay ary zao zay manenina vonina tena hivavaka. Zay mbola ho voavonjy ve ny fanahinay? Raha zao mbola vina moa zany 15 zany. Io 15 manko zany ny misy tantara lehibe misy fa teneniko rapisa. Raha zao zany ianao miazakazaka hoe tapa-kevitra tena hibebaka dia androany dia rapiso dia rafaka piso dia tongavy ianao. Rapiso anao zany efa afaka manolo tena fa vehivavy mahery Debora zany efa nanolo tena andray olona ny rapitso. Ay misy tombavaka marina ny rapitso. Manomboka amin'ny 7 ramaraina. Dia afaka tonga ilay olona zany hoe mianso amin'ny numéro eno dia tsy enainay any amin'ny toerana any amin'ny RNB Andavamamba na eo amin'ny RNB poste 67 zay tonga avanao amin'ireo zany tonga eo anao mianso an'io laran'io dia hotsenaina any anao zany amonjy ny fitombavaka raha piso talata zany misy fitombavaka dia anasana ny olona rehetra izay hoe tena te hiverina amin'Andriamanitra mbola afaka vonjeny ilay olona. Mama mpaminany io fa iza marina ka ianao miaiky anao za mama fa tsy olombelona intsony no anatinao fa Jesosy tompo mihitsy faly zay manana anao. Misaotra mama mpaminany. Amen. Zaho ro zanak'Andriamanitra. Amantaran'olona anahy dia zanak'Andriamanitra. Be dia be mihitsy jaona n'olona manontany anao hoe iza moa ianao io? Nampino azy? Mijery anay izy dia mijery anay ela be dia jerevako hoe ianao ohatra mijery anay. Ka za mandinika hoe iza marina ianao io? Zaho zanak'Andriamanitra. Dia ny sasany indray zany ao am-piangonana ihany moa zany ny fankahitana dia za rehefa vavaka sabata reny dia avy eo mirava dia mandray olona zany dia olona anankiray ary indrina ary misy olona za daholo nijereny zareo dia tena variana
ina hoany mahavarina anareo fa nareo teo nijerena be de zanandray olona teo fa hono ka manontany zay hoe iza mariny anao io de oy zay hoe zanak'Andriamanitra anabavony tompo za miaraba tompoko ny tompany ombatsika rehetra amen. Salama tompoko mankasitraka mama sy ny mpiara-miasa rehetra tomoina ihany sotra besaka ny domona miaraba mpaminan'i Jehovah inona kay ny fomba atao mba hijoroana hatramin'ny farany na dia mafy be aza ny zava-mitranga falisoa mekavy etya mbolokandrina ya mila mijoro foana mila mivavaka manana herim-bavaka ao amin'ny vavaka ihany zany no fiarovany tena ansika zanak'Andriamanitra mila mazoto mifandray amin'Andriamanitra sika izy ihany no mpiaroantsika de ny heriny no iarovany ansika noho izany de mila mazoto mifampiresaka amin'Andriamanitra sika raha manana olana salama tompoko de inona moa zany tompoko lay ota lazainy fa nataonao io ay tamin'io ane za tsy nanoty nahitany ana tamin'io fa nentiny anjely olona vao ifo maraina za tamin'io zany hoe vao atory manko zany hoe ny apôstôly manko zany de fa tsy matory sonatra ny efa sy olona zany tany olona iza moa ianao fa ny apôstôly koa zany ohatra efa sy olona koa ato trano ohatra hoe lelan'Andriamanitra Mosesy apôstôly Andreasy ohatra ny efa tsy olona sony koa zany zareo amle tsy matory amin'ny alina de lasa ianao koa zany no sy maintsy miara-mivavaka indraindray monko zany reraka ihany de fotoana atoriana mihitsy zany amin'ny dimy maraina de tanao anao rendremana be ny hoe napakevitra atory amin'izay de le misy tabataba de tsy nanota tamin'ny fotoana io fa nentiny anjely fa izy zany miteny hoe isaky manota ianao vao hitanay de zareo zany nitady anay foana de tsy fantatra hoe inona moa zany ny ota ataoko amin'ny fotoana io fa izy ny mahalala an'le izy fa mbola hodiniko lalina hoe inona no ota ataoko de olombelona moa zany tsy afaka namary tena fa hodinina de manjiny tena de mibebaka raha ohatra ka fantatra fa mbola antaniko an'Andriamanitra hoe inona zany ota ataoko zany fa raha tsy manota zany tsy hitany mbola mitohatra antsika salamo aleo mamampaminany zay sitrapon'Andriamanitra no ho tanteraka ny amin'ny famonjenany malagasy mahereza mama izay efa mianaka ambomanarina ihany de misaotra besaka finaritra mamampaminany mahereza sy matanjay ianao na dia mafy aza ny fanompona ny avy indrindra ny avy indrindra ne omba anao dia mba tsy hofirany mba tahina amin'ny zavatra rehetra miary andranomanalina ihany ho tahina ne ianao de ho lasa lavitra de hovonjen'Andriamanitra ihany koa ny fanahinao sy ny ankonanao amen salame afaka mihoana mpaminany ve zay mirahalahy raha pitso maraina fa vao tonga eto tanày zao flavin avaina Mpanjakan'ny ay mbola sy fantatro ny programa koa za monko sy afaka mametraka programa amin'ny tenako fa indraindray zao misy zavatra asan'Andriamanitra atao tampoka zany hoe sy afaka mametraka programa amin'ny tena koa fa raha misy anjely zao miteny andao fa ilaina ianao de lasa de sarotra be amina tonga de miteny hoe iona aminareo azonao nefa aveo za sy eo de sy tiako le mandainga sao de anota eo ndray de ahitany devoly irika eo ndray zany ny fiainako fa ivehivavy mahery Debora zany mpiara-miasa amintsika ato amin'izao fotoana zao izy zany no mandray olona de izy moa zany sekretera ihany zany hoe zay zavatra resanao aminy sy maintsy tonga tsy amiko fa raha eo de afaka mandray azy fa tongava foana aloha de eo mahita anazy aza atao sakany zany salama tompoko ny loko mena mainty volomparasy ve zany tena tsy azo anaovana na ampiasaina amin'ny fitaovana fampiasa andavanandro mihitsy de raha misy an'ireo loko ireo ny lokon'akanjo lokon'ny zavatra ampiasaina andavanandro de mila esorina ato an-trano ve sa ahoana izany azafady indrindra ny loko anina ihany mena sy mainty de ny marron reny zany no tsy de mety fa raha ny violet sy de maninona de mety zay ka avatra manaraka salamo de olona manahoana zany no afaka ho any an-danitra satria hoe efa voafaritra ny olona makany misaotra tompoko anita avy ety amin'ny votam-pianaka dia mamangataka vavaka mba ho vovonjy izahay ia
sy mbola ao anatin'ny olona tokony vonjena tsara mihitsy ianitasiny ankonany ka zany hoe mbola tsy fantatra aloha zany ny isan'olona vonjena zany hatreto fa mbola samy miazakazaka aloha ary ny raha rina aza dia ny malagasy raha firenena mihitsy ny voavonjy hatramin'ny zaza anaty kibo aza dia voavonjy daholo zay zany raha rina fa mbola tsy voafetra aloha fa azakazaka no atao. Salama tompoko mama mpaminany eo. Za tena mangataka vavaka lalina fa za manao hotely misy henakisoa teo voavonjy mafy miary Andranomanalina ihany misaotra tompoko. Entina mbavaka ianao ialao zany anina zany satria mampina kisoa olo ianao dia bediny tompo amin'izany fa soloy zavatra hafa satria mitovy ihany mety mitovy ihany ny vidina kisoa sy trondro na zavatra hafa misy tadiavana na henanomby tsy manina henanomby fa leo aloha ny henakisoa ajanona. Fiadanany ianao ve mahita fahitana foana isan'andro sa indraindray ary ianao koa ve manao voyage astral makasitraka mpaminany? Manao voyage astral any an-danitra rehefa misy anjely mitondra dia ny fahitana arakaraka an'izay anehoan'Andriamanitra amiko ihany. Ohatran'izao tamin'ilay fotoana le nangatahana hoe oviana le mifadianina iny dia tamin'iny zao efa herinandro Andriamanitra vao namaly dia arakaraka ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy zany fa sy za sy mahavoadidiny tenako fa za dia olona ihany fa sy afaka mandidiny tenako raha no voyage amin'izao dia sy mahavita fa rehefa misy anjely makanaka mandeha dia lasa. Fiadananao mba maniry aho raha maro ny malagasy voavonjy dia mifampivavaka serinirina avy any Morarano ihany dia samy tainy tompo daholo. Dia vonjeny tompo ihany koa anao dia miara-miasa sika dia hamonjy fanan'olona besaka. Salama tompoko, raha ohatra ve ka afaka mandeha mitety faritra ihany ianao dia afaka makaty Andramasina, Asabotsy, Nambohitromby sy Alatsinainy Bakaro misaotra tompoko. Mbola ho tonga any mbola ho tonga any raha ohatra ka eken'Andriamanitra hitety faritra za dia ho tonga any amin'ny Alatsinainy Bakaro dia ho tonga mangetaeta be sady besaka zareo any efa hisangana ny fiangonana any aminareo any fa mianso fotsiny ny olona eo akaikaikinareo ny fiarahamonina eno ny tsy fandarantsy isaky ny ariva dia mba ho besaka zany na resy lahatra dia rehefa manangana fiangonana iny dia tonga dia mba olona besabesaka. Mitatra kely le fantanina makasika an'ilay loko teo mahafinaritra be ty fantany teo hoe salama tompoko, tsy mety koa ve zany ny mampiasa stylo mena, stylo mainty, volomparasy dia nitoraka izany koa ve ny fonona kahie misaotra ny avalim-panontaniana arosonao mama mpaminany. Tsy manina mampiasa stylo mena sy ny anina ka satria satana iny nangalatra kolera mainty sy ny mena reny zany tena ny satana dia le marron zany hoe raha ny tena marina zany zavatra hitafiana le izy fa tsy hoe zavatra ampiasaina andavanandro. Zavatra hitafiana zany. Fiadanana dia hono ho tompoko makaiza daholo zany ireo olona marobe nitandrana ny didin'Andriamanitra sy izay miditra amin'ny sabata raha 144,000 bekarina miora avy ety Ambohijanaka. Sy voatery ny olona rehetra mivavaka voavonjy fa misy ny voavonjy dia misy tsy voavonjy ka io 144,000 io zany tsy fantatro fa le satana le nivazavazana zany no niteneny anao na ezaka manao ny 144,000 ihany no miakatreo fa ankoatr'izay tratra ny Armagedona eto ka ny olona tratra ny Armagedona zany raha mijoro dia mbola voavonjy ihany ka zany teneniko amin'ilay olona hoe mila miazakazaka ihany zany amin'ny fanompona mba ho tafiditra ao anatin'izay fa tsy voatery hoe atokana hoe ianina sy ianina ihany anatin'ny 144,000 fa Andriamanitra malala ny fahamarinany tsirairay. Ny besaka ihany koa ny fiangonana mitandrina didin'Andriamanitra fa mikambanao daholo ny maloto sy ny madio, vehivavy maloto ny vehivavy madio, mikambanao daholo ny maloto ampaty, mikambanao daholo zany ny kiraro sy ny isan-karazany. Io zany dia mba hasiko resaka ihany hoe rehefa mba mahita re anao ao am-piangonanareo any miditra ao am-piangonana aloha kiraro voalohany zany dia efa zavatra hoe
tranonao aza rehefa pesapesa ohatr' zao zany misy varanorana ohatr' zao de mandeha voaka ianao de tratrany rano eny an-dalana eny ny kiraronao de sy entinao miditra ao an-trano sy entinao miditra any an-trano esoriny zany kiraro ny alohan'ny jerany an-trano drindra fa trano ivavahana amin'Andriamanitra iankofa tranon'Andriamanitra ve de sahanao hitondra kiraro zany aloha zany de efa fahasahina efa faratampony sady efa fanoherin'Andriamanitra amin'ny fomba hafakely faharoa le altara ry lahy de isaky sahan'ny pasteur reo amin'ny kiraro nefa hitanareo efa manao ohatr' zao ny andro be de be n'olona mivoaka amin'ny trano fivoahana de lay pasteur nefa alohan'ny hitoroteny sy mainsy mivoaka izy de iny kiraro mipesapesa be maloto iny entiny miakatra ry amin'ny altara andeha hitoroteny zany aloha zany de efa zavatra fa tsy mety zany ho anao zay tratran'izany zavatra zany fa tsy manavaka mihitsy zany zay eto fa ianao zay tratrany faharoa ao am-piangonana iankoko sika ry amin'ny altara nefa kiraron'olona andohalika ianao de kiraron'olona miseho be ho anoloanao io raha iankoko ianao manaraka an'izay mitambatra ho daholo ny maloto sy ny madio fa naniza ary ny anatrika an'ireo fotoam-bavaka an'ireo olona reo na mivavaka sabaty izy na mivavaka zoma izy na larobia na lahady fa naniza fa nan'Andriamanitra ve de anatrika amin'ny zavatra ohatr'izany de hiteny ray ilay olona hoe maninona ary fiangonanay manao an'izany efa manasitrana sarovo sara fa besaka ny mpanompoandriamanitra amin'ny andro farany hiteny amin'ny tompo hoe zay efa nandroaka devoly taminaranao zay de nivoaka zany fa nasitrana taminaranao zay fa ozy tompo hoe tsy fantatra akory ianareo ka raha sy te ho diso fanantenana raha hivavaka ihany de fiangonana fahamarinana andehanana fanoronany marina ny anazy zany fa sy ny zavatra atao atezitra anareo akory fa manoro ny marina anareo mba sy ho diso fanantenana nareo amin'ny farany zay mihitsy tsy avandriamanitra ny nisoanareo ono tena in'ny olona rehetra manodidina mihitsy ve ilay devoly nivavaka angamba tiany antaniny eto mbola mitola izy vetivety tsy vady eny fa ny olona mety sy nanam-po fa iveriny fa olona am-piangonana mivavaka mbola mitola le fantaniny hoe tsy zany mantsy fa efa tratran'ny zavatra tahaka izany izay telo mirahalahy tany meritsy atosika talohan'ny izahay atory ao an-trano nefa ny olona mahenony feonay mandehandeha any ivelany tamin'izany tena niambina nay mihitsy ny olona amin'ny alina miaraka amin'ny mpitandro filaminana ka rehefa lasa ono ilay feonay de tsy kiloviny izahay nefa matory be ao an-trano ono mpaminany izany ve no atao hoe devoly mpiapanga sa inona tompoko misaotra tompoko raha latina ihany zany devoly mpanala baraka zany le devoly hoe fantany zany fa any amin'ny fivavahana mety azahoanantsika kristianina de zany satria tamin'izany zao verina efa tany am-piangonana de izy koa mivavaka maraina be ohatrany tsy mijery fiarahamonina satria maraina zany manko ny olona mila fahanginana mila fifantohana nefa le izy tabataba be ny vavaka anazy tena hoe ataony mirafidrafitra be rehefa jerena nefa le izy de tsy hita le olona fa ndroa androny amin'izay zany izy devoly ka izy zany le devoly ho ibebaka nefa izy efa sy mahazo famindram-po intsony fa mietrehitra fotsiny izy hoe maninona ny olona mahazo famindram-po amin'ny fiangonana tsy fizasy azo de misisika fotsiny zany izy fa tena eno lay feo de ireny zany devoly mpanala baraka anamafisako an'le izy to ihany koa satria manko nantany izy hoe nisy olona na eno ve zany akoatranao voalohany aloha araka le fitantaranao teo de hoe nirahanao apôstôly Paoly hoe mandehana fa misy feo mafy be zany tsy afaka ny andeha mihitsy apôstôly Paoly raha tsy mahafantatra ihany koa na maheno hoe tena misy marina le feo aka izahay rehetra na eno ka na eno mihitsy de le ankizy vavy ao am-piangonana mafatrano maheno fa tsy hitany eno lay feo izaho tompoko toerana lavitra no misy ahy fa mangataka ao raha mba mety mba hitondram-bavaka fa mangetaeta nefa misy hery manakana ahy ka izany hery manakana zany heriny maizina de toero zany io fa satria zany sika zao no ny famaikana amin'ny fanano vonjena de fa napetraka Andriamanitra zany fitombavaka talata larobia lakamisy io zany de ny sabata moa zany efa fantatra amin'ny fitandremana jidy lady le fibebahana zany de afaka tonga izy na manomboka raha-pios azy raha lavitra ho anareo de raisinay nareo vonay karakaranareo izahay salama tompoko makasitraka anareo telo mianada ny fahasoavan'ny tompony andrakitra anareo mandrakariva ary ny
tana maherin'i Jehovah ne iaro anareo hatrany. Makasitraka sotrabesaka. Mbola fankasitrahana ihany a. Makasitraka be tabe anao mama fa tena feno fahalalana fanahy anay ankehitriny. Volana tolotra. Sotrabesaka ny volana sy tolotra. Jehovahandriamanitra ne niso anao mamampaminany. Inona kay tompoko azafady ny mahasamihafa ny testamenta taloha sy ny ankehitriny no mahatonga ilay filazana hoe miorina amin'ny testamenta taloha. Ny testamenta taloha zany inona moa zany testamenta taloha zany avy tamin'Andriamanitra ray. Izy ilay naharin'ny lanitra sy ny tany misy nametraka didy sy sipika sy faminanin'i ny amin'ny zavatra mbola ho avy. De ny testamenta vaovao fatanterahana. Raha sy nisy zany ny testamenta vaovao taloha sy nisy ny vaovao satria testamenta vaovao ohatra fotsiny zany ataontsika hoe ao amin'ny Isaia 7:50 zao. Manambara ny fahafatesan'i Kristy tompo nefa ny tompo ara ny mbola sy tonga taty. Efa manambara hoe izy de nitorotoro iny nanao ny elokantsika, nanao fanati-panerina ny tenany izy, sy tian'olona nkojerena akory izy. De fanambara ny Isaia zany de tanteraka nefa amin'ny testamenta vaovao. De voalaza ihany amin'ny Isaia fa hoe isy virjina iteraka zalahy de ny anarany sina hoe Emmanuel amintsika Andriamanitra. Tanteraka iny taty amin'ny testamenta vaovao amin'ny Marie Virjina. Zany hoe ny zavatra rehetra hitansika amin'ny testamenta vaovao io efa voalaza ny amin'ny testamenta taloha. Ka ny tsin'le devoly tenenina zany le volany ambany tongony de hoe fiangonana miorona amin'ny testamenta taloha amin'ny didy sy ny lalàna n'Andriamanitra ray sy mitoro ny filazany saran'i Kristy. Iny zany lay masoandro, iny lay masoandro fahamarinana. Sady mitoro ny filazany saran'i Kristy. Zay zany no tsy nilazaina de iny ihany koa ne voalaza zany aty amin'ny Apokalipsy hoe ny olona masina de olona mitandrina ny didin'Andriamanitra. Sy mitazona ny filazana ny Jesosy. Ny antsoina hoe olona masina de olona mitandrina ny didy sy mitazona ny filazana ny Jesosy tompo. Iny zany tanteraka ato amintsika zany ny zavatra iny de feno zany fepetra amin'ny maha olo masina. Azo anampiananjaina koa zany fanampanazavana hoe ny testamenta taloha zany dia tandindona ny zavatra iseho amin'ny testamenta vaovao. Kanefa amin'izao fotoana izao efa tanteraka daholo ny zavatra rehetrarehetra zay voalazan'ny testamenta taloha, ny Apokalipsy sisa no andrasantsika. Apokalipsy zao fa manomboka tanteraka. Efa maromaro mihitsy. Avatra manaraka miaraba mama. Maninona raha mba alefa ao amin'ny internet mba ho hitan'izao tontolo zao tahiny tompo anie mama. Tsara zany kanefa za matahotra ny fanahiko amin'ny resaka internet. Matahotra ny fanahiko za sao de hoe voasaringodringotra amin'ireny karazana fanaovana internet sy Facebook reny satria reny efa nolazaina teto. Tamimaly za moa namarana andreny de matahotra zany fa aleo za mivantana ihany no miteny. Fiadanana tompoko aiza ho aiza eto ambony tany kay no misy ny sahidena amin'izao fotoana izao. Jean-Claude Anjevagara tahiny tompo. Mbola ho jerena manokana ndray zay. Mbola ho jerena manokana satria sahidena zany de misy nefilima zany ao miambina de misy afo miredareda manodidina. Ka tsy azo jerena mihitsy zany. Zany hoe feno fiarovana avy amin'Andriamanitra. Jehovah-Andriamanitra niso any mpaminan'i Jehovah sy lehilahy mahery-tsaonina. Efa nisy niaraka tamin'i Jehovah-Andriamanitra zany io Leviatana io sa taty aoriana? Taty aoriana tao amin'ny sahidena izy vao nisy. Izy namitaka ny Losifera tsikelikely io. Tamin'ny andro na voafitaka ny Adama sy Eva zany izy vao nisy nanomesaina ny Losifera. Zany ny ansona ananjy hoe mianarana ela. Fa mbola sy nisy izy tamin'ny voalohany. Salama tompoko, raha hifindrative za mpaminany no hivavaka de mety afaka hitondra ny andraikitro tany ve za za mihitsy efa zatra mitondra asan'ny tompo, tiako mba apetraka tompoko, efa ela za te akatifa io no diniako de miverina ve batisako, efa vita batisa de ahoana mpaminany no atao. Sy maintsy averina aloha ny batisa fa sarotra ny mesara velatsy fa leo ny marina tenenina. Voalohany aloha zany tsy maintsy averina ny batisany.
de aveo lay fanomezam-pahasoavana anazy sy avela ho faty fa vao maika aza ampitomboana raha ohatra izy ka mpitondra fiangonana de mitondra fiangonana ihany izy fa sy maintsy amin'ny fahamarinana kosa satria efa fantatrao ny fahamarinana ijoroany tsy fiangonana tsy de sy maintsy zay ny arahana raha ohatra ka te-ndeha ho any an-danitra sady anao koa ne raha hitondra fiangonana misy fahamarinana de aza misy maty anankiray foana ny mpino zay entinao raha any amin'ny fahamarinana fa tsy afaka ianao any amin'ny fitsarana aza misy maty anankiray fotsiny ny mpino anatin'ny fiangonana fa iny maty iny no iampanganao eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra zay zany mahatonga anahy matahotra amin'le pasteur zany tsy vaozongozona na evangeliste io na sy fantatro na mpampianatra any amin'ny toerana misy ananjy tsy fantany zany hoe raha hitondra olona amin'ny fahamarinana izy de hoe raha misy maty sanatriny mpino anatin'ny fiangonana misy ananjy eo de iny zany ny ampangana anzy avery ananzy ka hoy aminao hoe ny fanomezam-pahasoavananao tsy vonona fa vao maika aza ampiroboroboana fa ianao mamerina batisa raha mamerina batisa kosa ianao satria raha ohatra ka nisy maty ny mpinonao zany ka efa miandry anao fitsarana hoe noho ny sy fitoronao fahamarinana no navery anazy eny amin'ny elo de ampakariny tany iny aveo ampanganao ny amin'ny fitsarana de amin'iny fotoany amin'izay zany ianao ohatra ka hoe saraina de very ihany koa ianao satria sy maintsy iny zany ampanganao de faharoa manaraka an'izay zany raha ohatra ianao zany ka hoe andeha fahamarinana sy maintsy atao batisa ianao de iny batisa anao iny zany manafona zany hoe fibebana manokana zany manafona an'ilay olona maty teo aloha zay tsy voavonjy nefa pino nentinao ihany na olona antoronao filazaraka tsy voavonjy de iny batisa anao iny zany manafona any fahotana rehetra sy ny fitondram-piangonana sy nandeha tamin'ny fahamarinana de tsy afaka miampanganao tsony zany ilay olona very na pino nentinao azy satria atao batisa ho amin'ny fahamarinana amin'izay ianao salama tompoko mama misaotra foana fa lehibe ny fampianaranao ary anisan'ny fitaovana andesian'ny asa maizina any an-danitra no tanjotsika malagasy Félix Mbomamory ihany misaotra besaka ny Félix Jehovah Andriamanitra ny anisoanao mamampaminan'ny Jehovah mamampaminany eo ianao ihany no nampianatra anay fa ny filompanorina ny fiangonana tsy mahazo mihetsiketsiky fa manamasy tena fa kosa ny evangelistra no mandeha mitory na mitety zanam-piangonana ka avelao iry Jaona lehilahy mahery sy iry Azaria sy ny apôstôly no andeha ihany fa izay mila ny mama foana eto marina zany fa nylazaiko hoe sy mahazo mankany ampitan-dranomasina ny fampianarana tokony hoe tadidiko hoe zany hoe ny filompanorina tsy afaka mankany ampitan-dranomasina izy fa afaka kosa mamangy ny fiangonana eto Madagasikara satria isika zao mana fiangonana Tamatavy afaka mamangy ny Tamatavy satria mila na koa zareo any fa raha ohatra zany ka ny ampitan-dranomasina misy olona hoe resy lahatra ka manafatra dia evangelistra Jaona mpanao batisa ny alefa sika izy ihany koa mahay fiteny maro de alefa sika ihany koa lelan'Andriamanitra Azaria alefa sika koa lehilahy mahery David zany moa zany efa fantasika fa lehilahy mahery zany tena hoe mahery anah de rasy lavo Baseba tsisy anka sisy Baseba zany ny ampita de afaka mandeha fa raha ny ampitan-dranomasina kosa za tsy mandeha fa reto Madagasikara mandeha kelikely ihany faharovana tsara avatra manaraka Jehovah nisoanareo telo misaotra mama fa tena mahafinaritra ny fitorianao ny fahamarinana ny tompony anome hery tanjaka ary fahasalamana ho anao mama misaotra besaka Jehovah Andriamanitra ny anisoanao tompoko mama de tsy voavonjy ve raha manao ireo loko voalaza teo ireo na de tsy sabata aza sanina ihany raha vao manao loko mainty sy mena aloha de sarosarotra ihany satria sy maintsy ny loko mena zany nangalarin'le devoly za sy miteny sy voavonjy fa izy fotsiny zany ambarako anao hoe ny any satana ny raisiny satana ho anany zany ilay loko mena sy ilay loko mainty aloha zany de tena efa lotovin'Andriamanitra mihitsy zany Lucifer de lasa mainty zany ny hodiny ny elany zany fotsy ihany fa ohatran'ireny hosorana fotaka reny de ohatran'izay zany ny zavatra
misy zany ka za sy miteny sy vovontsy. Avatra manaraka bonsoir e, fa ahoana ny hoe ilay menarana no nanana hery ratsy ka namitaka ny Losifera sy Adama sy Eva. De zay aloha zany ny voalazany Losifera de zay zany na voafitaka anazy tamin'izy nijoro vavolombelona fa mbola itoy ilay fijoroana vavolombelona de ho fantatra ihany ny marina ny amparamparany ihany. Ya, Jehovah-Andriamanitra ny nisoanareo rehetra ao amin'ny radio feon'ny lanitra RFL 107.2 MHz. Raha amiko manokana aloha dia tsy foiko ny mpaminany ala eto Antananarivo, nefa izay aniran'Andriamanitra azy dia ekena avokoa. Mahireza mampaminany fa vitanao io e. Tahin Jesosy anareo rehetra, Virginie avy aty Ambohidragaba ihany. Afaka ampionareo ane zamy zany rehefa mba mandeha zany fandarana dia ohatra hoe manana fianakaviana any Tamatavy dia afaka mba ataonareo eo amin'ny radio zany telefona mba henondrareo any zany mba hampandroso mba voavonjy ny fianakaviananareo. Tsara ane zany zany ara ny tsara kokoa satria isaky ny faritany zany eto Madagasikara misy olona resy lahatra daholo toy zay zany raha itety zany ane zany Madagasikara sy voatetiko anatin'ny rotone de rotona ve zany de tsy hoisy foana ny fandaharana itety any Madagasikara fa ny tena tsara zany ny samy mamonjy ny havany. Zay ngamba no azo atao. Fiadanan'ny tompo e. Samuel voalohany toko faraka 12 mety misy fandraisany amin'le resaka maso ve tompoko? Samuel voalohany toko faraka 12 Andinin'ny faharoa zao no voalaza fa hoy Naasy Amonita izao no anaovako fanekena aminareo opisirina ny masonareo kavanana rehetra ka ataoko fandatsana ny Israely rehetra izany. Ny nandreseny Saul ny Amonita sy ny nanavozany fanjakana. Mety misy fandraisany zany satria maso ilany. Zay misy le izy maso ilany. Fanontaniana manaraka salama tompoko mampaminany io dia raha ohatra ve miasa dia amin'ny sabata vao tafaverina fa tsy amin'ny le 15 dia mety tsisy hevitra mihitsy ve tompoko ny amin'ny famonjena ahy. Misy hevitra ianao raha ohatra ka zao dia efa mibebaka any an-tokantranony. Zao ianao zany dia efa mibebaka any an-tokantranonao mangataha fiarovana amin'ny tompo. Io zany programme satana hoe ny mpiverin-dalana zany tsy averony tsony misy manomboka amin'io. Zany hoe fifaliana lehibe monko zany amin'ny satana rehefa mahita olona miverin-dalana. Sady ny olona koa ne dia magaga efa ao amin'ny tompo ve ianao. Dia ny olona miverin-dalana tena olona tena say. Tena hoe tena sa hoe olona efa ao amin'ny tompo ve ianao dia hiverin-dalana hiala amin'ny fahamarinana. Mampiverin-dalana olona zany indraindray izy mahita zavatra ataony mpiony dia izy hoe io ny mba mpiony kristianina. Zao nefa ny toetrany nefa izy zao ny toetrany mpivavaka. Vavaka ihany nefa ohatr'izao ny toetrany. Dia avy eo izy mijery nama nefa zany ny fanompona sy tokony ankijery zany fa zay voavonjy ny fanahinao no atao. Fa sy tokony mijery olona ianao zany amin'ny fanompona fa zay ahitanao fiangonan'ny fahamarinana. Any ianao no mandeha sady fanompona sy tokony ahotavela amina ndraikitra sy nisan-karazany zany ny olona rehefa mahita fahamarinana fa fanahy no vonjena. Io zany sy misy olona miorina amin'ny olombelona zany fa miorina amin'Andriamanitra dia ny tenin'ny fahamarinan'Andriamanitra no renana. Ka zay zany ny olona niverin-dalana dia rehefa hiverina izy dia hoe ka ny mpianao monko sy manam-pitiavana. Ka ny mpianao nefa sy fantany fa ny fietreretany an'izany dia izy ihany mamosavy tenany. Ny olona lazainao mety hoe sy manam-pitiavana ny fiangonana any izy miazakazaka ary amin'ny mahampanota anazy misy mahatonga anazy miazakazaka ny ampiangonana mibebaka. Fa ianao zay mitsara anazy no vereny amin'ny elo. Ka ny olona verin-dalana zany vereninareo fa aza mafy lobe fa raha ohatra ka hoe mbola mafy loha nareo ho hitanareo zany hoe manahoana zany any amin'ny elo zany hoe mbola vao ary avy any amin'ny fitsarana ianao mbola vao eny am-panidinana dia efa mitsovaka. Avatra manaraka salama daholo hatramina enoko fandarana ny vavaka za fa misaotra nampafantatra marina. Amen. Ia tsara tokoa izany. Raha ny tena marina dia efa nihoatra ny lera fahatsika miaraka eto. Variana be tsika atao famakina SMS sy ny fanontanian'ny olona. Mahafinaritra moa ny fiarahana ingane ho tahaka an'izany foana fiarahantsika eto nefa mbola be dia be ny afatra tsy voavaky. Aleo vakinaingana re. Aleo vakinaingakaingana dia valinaingakaingana. Ohatra hoe mamaky zany ny Jona dia avy eo dia mamaky ny ray i Azaria dia vakinaingakaingana zany ilay izy.
saika mba miangavy tompoko azafady sao dia mba afaka paritaka amin'ny radio evanjelika le fizaona vavolombelona seranirina ihany. Raha ohatra anao ka mahita hevitra ahafahansika manao an'izay dia vao maika ary zany tiako, satria sy ny olona rehetra mihaino an'ity onjam-peo ity dia vao maika ary zany tsara. Ohatra anao ka mahita hevitra ahafahana manao an'izay. Fiadanana tompoko, aizaka ilay toerana misy an'ilay fiangonana dia mahafinaritra be ilay fandaharana fijonona vavolombelona. Maman omba anareo mandrakariva Jesosy dia mangataka vavaka ao fa manana olana goavana misaotra tompoko. Ny ahitanao ny fiangonana zany dia aty amin'ny tongava ianao eo amin'ny arène bus poste 67, arène bus poste 67 dia eo amin'ny arène bus Andavamamba ihany koa. Rehefa tonga eo ianao zany dia afaka miantso ny lalana izay nandefasanao afatra io dia afaka mitsena mandefa olona mitsenanao any zany izahay. Na raha piso azy ianao tonga zany dia misy fotoam-bavaka manomboka amin'ny 7 sasany maraina dia afaka tonga amin'ny arène bus poste 67 ianao na arène bus Andavamamba dia misy vehivavy manao robe lava sy saron-doha fotsy. Saron-doha fotsy zany manao hijaby zany saron-doha fotsy dia manao robe lava dia mety tsy fantany ianao fa ianao zany rehefa mahita vehivavy manao robe lava saron-doha fotsy dia manatonana azy fa izy ireo zany anatitra anao aty amin'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka. Mbola zay any tompoko le nanontany teo, ny toerana misy aty amin'ny fiangonana izay mbola ivavaka ankehitriny dia evanjelistra ary maniry mihitsy ny mbola iresaka amin'ny mpaminany makasika ilay fitondrana fiangonana. Ia, tsara zany ka za dia tsy mandahanao fa voninandray anao fa ny tena ahitanao anahy na totom-bavaka dia ny laroby. Fiadanana mama dadany diary tena sambatra be malagasy manana anao mba te tanjely koa za mama inona ny tokony ataoko. Mivavaka foana manomboka mivavaka voalohany ianao dia efa misokatra amina dingana anankiray ny ara-panahy dia ampitomboina ny vavaka dia misokatra foana ny ara-panahy arakaraka ny herim-bavaka nanao zany fisokafa ny ara-panahinao nefa azadino ihany koa ny fahamarinana dia eo anatin'izay ianao afaka mahita an'izany. Ny anjely ane na ny vehivavy masina fahiny tamin'ny andro ny tompo aza nahita rehefa nisangana tamaty ny tompo, ny apôstôly samy nahita an'izany daholo fa na Petera koa navoaka ny anjely tao am-ponja ka afaka mahita an'izany sika. Amen. Mitozantsika ihany aloha famakina, Satana ve tompoko mety izy fitaka ataony amin'ny resaka feo sa ahoana azafady? Afaka mamitaka Satana amin'ny alalan'ny feo amin'ireny karazan'olona manompo anazy. Fa ny olona tsy manompo anazy sy anana ny fahefana. Fa ny olona manompo anazy ihany no anana ny fahefana. Ireny karazana mpanompo sampy, mpanompo tromba, piskidy, mpanandro, mpamosavy, ireny anana ny fahefana. Teny gasy ve le hoe devoly bebaka, teny tompontsika rehetra bravo. Devoly ny bebaka. Mino fa sy kristianina angamba ny olona nandefana io fa raha kristianina mahalala an'izany hoe ny bebaka. Bebaka zany hafa ny fona hafa ny bebaka. Salama tompoko mampaminany, rehefa tsy mibebaka amin'ny olona 15 janvier 2020 io ve dia tsy voavonjy intsony indrindra fa ny olona izay niverin-dalana. Za zany sy miteny hoe sy voavonjy intsony fa le devoly zany tamin'ilay fivorinany dia niteny hoe manomboka 15 sika ozy izy. Zany hoe manomboka 15 dia fatorana asiana marika ny fanan'ilay olona izay niverin-dalana izay tsy afahany. Zany hoe raha ohatra zany ka tsy afahan'olona miverin-dalana hoe verina amin'Andriamanitra zany amin'izao fotoana izao mety hoe sy mahafohy fijangajangana na mety hoe fanamelohan-tena dia vao maika zany ampitombony raha zavatra anankiray zany na tonga ny olona sakana ny olona sy verina amin'Andriamanitra mpiverin-dalana dia ampitombony fito zany na folo mba ahafahan'ilay olona tena manamafonifony amin'izay hoe za sy verina amin'Andriamanitra. Manomboka amin'ny 15 zany Satana manao an'izay manamafonifony olona tsy verina amin'Andriamanitra dia zany tenenako hoe tsara ihany alohan'izay. Miaraba tompoko, afaka manao korazady lehibe tanahy ve nareo ao amin'ny palais des sports anasana mitondra fivavahana sy firenena atao direct amin'ny TVM. Afaka ataoko zany raha ohatra ka manampy anay ianao. Zany hoe ianao zany rehefa manolo-kevitra dia ampinao zany le izy. Ampinao zany za satria be dia be ny hevitra ansika tsara azo tanterahana fa eo amin'ny fanatanterahana anany zany no sarotra raha sy manana olona manampy dia
afaka mifanampy sika samy malagasy hoe ahoana ny atao dia afaka atao zay besaka re zavatra mbola tokony tenenina fa ito amin'onjapeo zany vao fepetra ihany ny fotoana de zay zany za ihany tompoko le evangelista zay nanontany teo de raha hitondra fiangonana atao aminareo ve tompoko azafady de mbola miofana zay vao afaka mitondra fiangonana de afaka mikarama ve na de mitondra fiangonana aza sa tsy mikarama intsony zany hoe asara nofo ny tiany anontaniana raha evangelista izy evangelista afaka mikarama de izy mitoro teny fotsiny hafa manko ny asan'ny evangelista ohatra ny Petero zao evangelista Paul evangelista John mpanao batisa evangelista de ny tompo de Philippe reny ihany evangelista anaty baiboly afaka manao evangelista zany mpitoro teny ohatra hoe sakasabaty izy mitoro teny amina fiangonana fa tsy mitondra fiangonana fa ny mpitondra atao amin'ny fiangonana zany atao fiangonana kristiana miaravavaka dia mivelona amin'ny filazantsara sy miasa ranofo zany izy fa fiangonana ny mamelona azy zay zany no zavatra atao varoatra indray zay hoe evangelista mpitoro teny afaka miasa ranofo izy salama tompoko ny mpiara-miasa aminay manao teseritra misy soratra hoe kerobima diny ao aloha sary fiangonana fanga zany tsy anaran-devoly alisy avy ety sabotsy misaotra sy anarana devoly kerobima zany hoe anarana anjely efa ambony izay nipetraka tamin'ny fiaran'ny fanekena taloha ny kerobima fa i Lucifera kerobima nivadika ka sy anaran'ny devoly ny kerobima zany fa i Satana ny Lucifera zany kerobima nivadika tamin'Andriamanitra de ny olona manao kerobima devoly fa ny tena marina zany ny kerobima anjely zay mipetraka natao mipetraka eo amin'ny mpanaraka n'ilay fiaran'ny fanekena zany de mitarika ny zanak'Israely amin'ny andro afo amin'ny alina amin'ny andro raona amin'ny atoandro zany hoe le kerobima zany karazana ohatrany hoe anatin'ny fiangonana zao de misy ny atao hoe diakona misy ny atao hoe apôstôly de ohatra ihany koa zany le izy hoe misy ny anjely kerobima misy ny anjely nefilima sy ny ohatr'izay arakaraka le asany sy ny fomba ataony zany any an-danitra any mbola misy fantanana kely valiko amin'ny evangelista sy maintsy miofany ianao satria izahay zao efa hitandrina porima zao nefa porima zany mety sy nitandrema ny tany anao pasika voalohany sika tsy fantany hoe aiza moa zany pasika voalohany sy faharoa satria misy pasika voalohany sy faharoa misy ny fetiny voalohany bokatra zany hoe vakio aloha zany amin'ny Levitikos 7:20 de ho fantatra ao daholo zany ny fety zay tandremantsika ka zay sy maintsy mila fiofanana ao anatin'izay zay mihitsy mamampaminany eo mbola zaza minono izahay fa vao 3 volana no tonga tao amin'ny fiangonana de isaraka noho ny sahady ve so de mba ho faharofo lava ao tena tiako antaina tompoko izay sitrapony tompo no aoka ho tanteraka rahalahy tiana ihany no mandefa ny afatra mba tsy ho rano azafady fa tena mafy ny adinay mianakavy tahiny tompoko zao ary zany ny jaune zany zavatra zany mbola angatana amin'ny tompo mbola angatana zany tsy fantatra koa izy na manaiky na tsy manaiky raha mbola zaza minono zany anao de raha mbola 3 volana zany ny zanany sy maintsy mbola mampinono le reny mandra-pahafanono anazy sy fantatra hoe reny zazakely reny moa firy-taona hafanono 2 taona sa enimbolana enimbolana izy zany amin'izao fotoana aloha fa tsy fantako enimbolana zany izy fa sy minono tsony de faharoa manaraka an'izay ny kristianina marina zany hoe mbola zavaiko rapiso dia ifampandaloviny Satana Armagedona manomboka amin'ny 15 io zany sika kristianina marina zany hoe mpiverindalana zany sy ny mpanao Facebook reny no asinsinigna asiny famantarana 666 any amin'ny fanahany izay ipotra ho azy eny amin'ny andriny amin'ny fotoanany de isika zanak'Andriamanitra ndray zany korontanin'ny Satana zany hoe ezany mitsy anenjehana antsika ary semelany raha sipotraka ka zay zany mila vavaka mafy tena hoe vavaka mandodanitra zay ngamba lalana an'le izy vavaka ohatrany misile miakatra any an-danitra misy zany mampisonoka vato lampy zay zany vavaka teo tsy hoe enimbolana le zaza misaka nono fa manomboka enimbolana zany efa afaka omena sakafo akoatra ny nonon-dreny
fa misy kosa nefa ny zaza misy aka 5 taona efa mianatra mbola minono, misy 3 taona mbola minono fa akarak'le zaza ihany io fa ny olona ato amintsika ny mpintsika indray zany de moka misara nono izy ireo satria ny sakafo omena azy vetikanina be daholo fa tsisy okonompanatsony. Ay vetikanina be de terena fotsiny zany izy am'le minono igny de ohatra izy zany hoe amin'ny rehefa sabaty izy zany rehefa ohatra zao de mihinana vetikanina fa amin'ny andavanandro izy minono. Ia. Jehovah nisy soanao mpaminany sy jaona lehilahy mahery. Makasitraka ny amin'ny fampianarana fa tsy mitandro asa sarany ianao manory sy mitarika anay ho any an-danitra. Mpaminany tena sambatra izay manana anao. Mankasitraka mpaminany io aleo mitety faritra fa ty tena kosa isika etana fa nieva ihany. Ia, efa eny moa zany ny hevitra zareo de mahereza daholo zany. Amin'ny sivora sy sasany mahery sady isika angambaka mbola itoy de mihoatra be satria mbola misy fandarana amin'ny folo le fangataham-bavaka de aloha apetratsika eo zany ny amin'ny androany mbola misy ny fantahina tsy voavaky moa zany afaka toizana rampitso ireny ngamba tsy ametsiny anay ianareo an'izay nandefa afatra nefa tsy voavaky satria efa niezaka ihany zay roalahy mamaky faran'izay aingana be ny mpaminany ihany koa miezaka mamaly faran'izay aingana be misy ihany nefa ny tsy voavaky de zavatra rehetra isoratsika n'Andriamanitra daholo satria miara-miasa masoza tian'Andriamanitra izany fa ny rampitso mbola misy ny fandarana mbola afaka apetraka ao ny fanontaniana mahakasika ny androany raha ohatra ka mbola misy tsy mazava aminao izany. Amarina ny fandarana isika de angatahana ny mpaminany ary hitondram-bavaka izay. Ivavaka arsika. Misaotra besaka anao Andriamanitra lehibe sy mahagaga ianao. Andriamanitra lehibe mahefa ny zavatra rehetra ary tompo. Isorony ianao satria mbola afaka mifampiresaka teto indray ary faly eriny foa mifampiresaka amin'ireo olona saray avy amin'ny alalan'ny afatra. Eny fa na tsy mifankahita tava zay de ianao kosa de mahita an'izy ireo any an-tokantranony any engane tompo mba isy ery manafaka ota itsy fandarina itsy ary isoka amin'izy ireo any ane ilay rivotra ny fifohazam-panahy avy amin'ny fanahy masina mba ahafahan'izy ireo miova fo andray ery ao anatin'izay amin'ny fifohazam-panahy zay mangataka ny fanahy masina mba hiasa amin'ny fahafenona ikasika ny fony siraray avy mba hiverina amin'Andriamanitra ary resenao lahatra ny fony fa tsara ny tompo amin'ny anaran'i Jesosy tompo anaovako zany vavaka zany. Amen. Amen. Yeny ary angasana isika rehetra izay nanaraka hatramin'ny farany navitrika be tamin'ny fandefasana SMS ny fanontaniana sy ny fampahirezana isorana be dia be ihany koa ny mpaminany izay nitondra izay fampianarana teto izay isorana be dia be ny rahalahy Azaria nanampy tamin'ny famakinan'ny SMS teo ihany koa moa ny rahalahintsika lehilahy mahery Davida atao amin'ny lafin'ny teknika eo ihany koa ny namantsika Debora mpiara-miasa akaiky eto ankasitrana be dia be isika rehetrarehetra dia mbola manana teny farany mpaminany amarina zany fandarina zany. Ia, sarov zany fa misy tombavaka ny rapiso de misy vavaka zany atao amin'io mirava amin'ny 12 eo zany fitombavaka io manomboka amin'ny sivy sasany afaka atao délivrance lay olona rehefa mirava ny fotoana. Ao anatin'izay koa zany vehivavy mahery Debora afaka mandray ny olona zay tonga ohatra ka mirava zany lay fitombavaka. Ny ahitanao ny toerana dia atao izay tongavanao eo amin'ny RNBS poste 67 na eo amin'ny RNBS Andavamamba. Eo ianao zany afaka mianso ny olarana io de rehefa voaray ianao zany dia tsenainany ianao ka ny amantaranao ny vehivavy mitseranao de manao robe lava sy saron-doha fotsy rehefa mahita an'izy ireny de manatona izy ireny anatitra anao aty amin'ny fiangonana kristiana miaravavaka. Zay zany fotoanasika jona lan'Andriamanitra vehivavy mahery Debora lehilahy mahery Davida lehilahy n'Andriamanitra Azaria samy tahiny tompo daholo veloma tompoko.